Magasin Saint-Georges Vista manolotra anao ny vaovao. Délestage any Tomasina toy ny sakorika lehilahy iray no maty omaly alina dariko mitandro filaminana no nahafaty ity lehilahy ity raha fanazavana anatry maso fa mamonina kosa ny nahatonga izany no mpitandro filaminana. Mbola sarotra ao a Madagasikara ny atongavana any amin'ny fanjakana tsara tantany hoy ny club développement éthique tariny Serge Zafimahova fanjakana tsara tantana iakina ny famatsim-bola avy any ivelany. Finy mpitondra ho fahefany manokana amin'ny alalan'ny dekret ny fitantanan'andreo famatsiana avy any ivelany ireo araka ny voalazan'ny andiny ny faharoapolo amin'ny lalàna mifeny tedi-bola-panjakana 724. Tranga nandritry ny fety 7 tamin'ireo 12 maty dia vokatry ny fisotroana toaka avokoa fa nabozinana ara-tsakafo sy famonotena kosa no ambin'izay. Miandry tara loatra ireo marary vao entiny niavany mamonjy toeram-pitsaboana ka mahasarotra ny fitsaboana ka miteraka ny fahafatesana. Tafiditra faran'ny herinandro avokoa ireo andro tsy fiasana andraisa-karama amin'ity taona 2024 ity. Tsy misy andro zoma azo atao pont afa-tsy ny zoma aorianan'ny Ascension 20 Mey ihany. Miankina amin'ny filakevitry ny minisitra voalohany amin'ity taona ity kosa no ahafantarany ireo andro hafa tsy iasana. Afatry ny Papa François tamin'ny fiandohan'ny taona ny mahakasika ny amin'ny fandriampahalemana sy ny fanandevozana. Nambara fa handevon'ny herisetra ny zanak'olombelona ka izany mahasarotra ny fiarahamonina iraisam-pirenena ankehitriny. Passe une balle, Mathieu. Yeah! Hatramin'ny 10 janoary 10 ariary monja ny décodeur ho an'ny tolotra manomboka amin'ny évasion sady manam-pana ny fametahana azy. Tsy manam-paharoa ny fety ao amin'ny canal plus canal sat. Mettez-vous à jour et choisissez le meilleur de la technologie. Le magasin Saint-Georges Vista vous offre plus que des cadeaux car les prix sont en folie. Des rice cookers, des robots multifonctions, des fours micro-ondes, sans oublier les machines à coudre Saint-Georges et Vista. Tous à des prix imbattables chez Saint-Georges Vista. Retrouvez aussi de divers modèles de congélateurs et réfrigérateurs adaptés à vos besoins à des tarifs les plus bas du marché. Magasin Saint-Georges Vista Taralalan, garantie et service après-vente assurés. Pour mieux vous hydrater, Vitalo. Oui, maman, c'est Vitalo. Oui, c'est Vitalo. Partout, à tout moment. Santé, fraîcheur, vitalité. Vitalo, la pureté en bouteille. Vitalo, la vitalité au naturel. Mon eau, c'est Vitalo. C'est Tatiavno, Itanao avokoa. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Hitanao any magasin Baolay. Baolay ny tsara hatrany. Une grande promotion pour tous les clients chez Leftmate pendant la fête de Noël et le Nouvel An. Des remises seront offertes pour les salons allant de 25% jusqu'à 50%. Meubles de bureau, 30% à 35%. Salle à manger, vaisselier,
table basse, 25%, 30%. Lefmet, Anoussat. Passe-pas un vol, Mathieu. Ye, hatramin'ny 10 janoary 10 monja ny décodeur ho an'ny tolotra manomboka amin'ny évasion sady manampana ny fametahana azy. Tsy manam-paharoa ny fety ao amin'ny canal plus canal sat. Dia mbola falitafaraka aminao indray tomboky lasy tsomboka avy amin'izao asabotsy arivo izao miarabanao ary manasinao indray anaraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitry ny Golo TV hatramin'ny farany. Taona 2024 taona faharoa nitondran'ny filoha voalohany Repoblika fahaefatra. Lafin-javatra maromaro no miandry ny andrasan'ny firenena amin'ity taona ity, na eo amin'ny raharaham-pirenena na eo amin'ny ara-piarahamonina, ny fampihavanam-pirenena, ny famahana ireo olana ara-tsosialy, ny famahana ny olana eo amin'ny fandrana ireo harem-pirenena izay nisesy tamin'ny taona 2024 iny, ny fidiran'ny Madagasikara ao amin'ny rafitra TNT aro avy hatrany, ny fanadihadiana hoentin'ny Zorakotondrina. Manomboka ny taona vita ny fety, miverina tsikelikely ihany koa ny raharaham-pirenena. Isan'ny hanomboka ny resaka politika eto amin'ny firenena ny fahasivy ny volana janoary avy izao, fotoana izay natanterahana ny fifampiarabana tratry ny taona amin'ny fomba ofisialy. Zavatra maro no andrasan'ny firenena sy ny vahoaka malagasy manoloana io andro io. Ny kabaran'ny filoham-pirenena andrasana ny fampiakarana ny karaman'ny mpiasam-panjakana ilay 100 fisitrahany isan-taona. Andrasana amin'io fotoana io ihany koa ny hotohin'ny fampihavanam-pirenena. Isan'ireo vahiny nasaina manokana amin'izany ireo filoha efatra teo aloha, mifandraika amin'izay ihany koa ny andian'ny faharoa amin'ny fampihaonana ireo filoha ny fandimby teto Madagasikara izay tanterahana eny amin'ny CCI Vato, fampihaonana izay karakarain'ny FFKM. Inona no tohin'izay? Fizaran-tseza ve? Ivotsitra ve Ravalomanana marika amin'ny raharaham-pitsarana izay hanenjehana azy amin'izao fotoana izao sy ny teo aloha? Raha ny sotron'ny zavamisy amin'izao fotoana izao any amin'ireo sarisary ireo no izoran'ny raharaham-pirenena. Mety sy ho ela araka izany ny fanovana ny gouvernemanta. Andrasan'ny be sy ny maro ihany koa ny fanoloana ny masovon'ny Madagasikara miasa ny velany. Misy amin'izy ireo no efa ataonany maro no tsy nisolo. Izakilan'izay mbola amin'ity fiandohan'ny taona ity ihany koa no iandrasana ny fandraisana am-pomba ofisialy ireo mpampianatra rayal vaovao izay efa ny vocaliste tamin'ny volana novambra 2024. Ny 7 avy amin'ireo mpampianatra FRAM, ny 3 kosa dia solon'ireo lasan'ny sotroronono sy ireo avy amin'ny navita fianarana teny anivon'ny école normale manerana ny Nosy. Mpampianatra rayal hafa ihany koa no mbola andrasana ny fandraisana azy ireo amin'ity taona ity. Eo amin'ny tontolon'ny haino manjery kosa indray amin'ny volana jona ihany koa no fepotoana iroson'ny Madagasikara eo amin'ny sehatra numerika amin'ny fahitalavitra na ny TNT. Amin'ny 17 ny volana jolay ihany koa ny anatanterahana ny fifidianana kominaly. Io fifidianana io izay mbola miankina amin'ny fandaniana ny lalàna momba ny vondrom-bahoaka paritra Tsinjara-Pahefana sy ny fandaniana ireo komina misy sata manokana. Ireto farany izay mbola iandrasana fivoriana tsara-potoana voalohany amin'ity taona ity eny amin'ny anteny meram-pirenena eny Tsimbazaza. Fivoriana izay tokony ho tanterahana ao anatin'ny fepotoana aingana indrindra. Aorian'ny fifidianana andrasana ihany koa ny fananganana ny anteny meran-doholona na ny Sena. Andrasana amin'ity taona ity ny valin'ny fanadihadiana nataon'ny Bianco momba ny raharaha maro isan-karazany, ny fizaram-bola teny amin'ny anteny meram-pirenena, ny raharaha Bois de Rose, ny fanondranana volamena antsokosoko sy ny sisa. Fa tsy mbola ao anatin'ny tanitan'ny lalàna Madagasikara ary mbola ho sarotsarotra ny
atongavana amin'ny fanjakana tsara tatana mbola mila ezaka Madagasikara alohan'ny vahany rehefa matsimbola avy any ivelany raha nambarany club développement éthique na ny CDE izay tariny Serge Safimahova androany ohatra iraiko avana amin'izany finny mpitondra ho fahefany manokana amin'ny alalan'ny degré ny fitantanany rehefa matsimbola avy any ivelany araka ny voalazany andinin'ny faharoapolo ao amin'ny lalàna mifeny teti-bola-panjakana raha toka tokony ho an'ny antely miram-pirenena no manapaka izany andindin'izay avy hatrany. Vola amina miliara no nanjavona eto Madagasikara isan-taona raha ny nambaran'ny avy eo anivon'ny CDE raha ny tatitra nataon'ny tale jeneralin'ny tahirim-bola-panjakana tamin'ny taona 2024 tafakatra 900 miliara ariary isan-taona izany tsy izany anefa ny tatitra ofisialy nivoaka. Milaza ny DG Trésor hoe 600 milliards d'ariary isan-taona ny vola manjavonjavona tato ato. Tenenin'ny DG Trésor saminareny sofotsika. Laza ny inspection générale de l'État ohatra tany Ivatry tamin'ny fivorian'ny organe de contrôle fa 52 milliards d'ariary any no vola zany hitan'ny zareo hoe nisy olana. Napetraka amin'ny fanontaniana hoe misy décalage be ne amin'ny vola resahan'ny trésor sy ny vola hitanareo ny olana ne ozy izay tsy afaka manao inspection raha tsy misy ordre de mission avy any présidence ka ny présidence fe anjoro amin'ny tsy lany. Mbola misy ny mangarahara, mbola lavitra ihany koa ny fanjakana tsara tatana ireo zavatra roa ireo anefa no iankinan'ny tany tandalana raha ny nambaran'ny avy eo anivon'ny CDE hatrany. Antony tsy mbola ivoan'ny famatsimbola ary mampitarazoka izany. Ho an'ny Madagasikara ny fisian'ilay andinin'ny faharoapolo tao amin'ny lalàna teti-bola-panjakana 2024. Voalaza tamin'io andinin'io ny momba ny fitantanana ny vola avy amin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena izay fifanarahana hatramin'ny taona 2024. Vola mitentina 3.30 sy 900 tapitrisa ariary no voatondro ho an'ny Madagasikara hatramin'ny volana Mai 2024. Voalaza mazava tao amin'io andinin'ny faharoapolo ihany koa fa degré no mamaritra ny fitantanana io vola io raha ka tokony mbola andalo eny anivon'ny anteny miram-pirenena aloha. Antony izay mbola mampikatso ny vola ho an'ny Madagasikara raha ny nambaran'ny CDE hatrany. Satria conditionnalité amin'ny aide budgétaire ny bonne gestion finance publique. Fa le article 20 tena tsotra tena magrave azy de hoe et admis en recette et en dépenses définitives et considérées comme régulières les opérations des exercices 2011 ohatran'izay koa 2012 dikan'izay zany tianareo fantatra dia tsy mandalo amin'ny cour des comptes ary tsy mandalo amin'ny assemblée nationale zany ny loi de règlement. Tsy magaga raha toka amin'ny anaran'ny filoha régional mampianana avokoa ary lazaina fa vola avy aminy no anaovana ny fototrafitrasa samihafa iainga ao aoriana kely ao. Tsy mampialatanan'ny solontenam-bahoaka intsony ny fahefana ampiasana ny famatsimbola avy any ivelany raha tsy misy ny fiovana araka ny ahin'ny avy eo amin'ny CDE. Isan'ny handrasan'ity fiarahamonim-pirenena ity ny fanovana indray ny fomba fitantanana ireo vola ireo. Ireo vola avy any ivelany ireo izay misy mivadika trosa obaben'ny vahoaka malagasy sy mivadika ho hery politika ahafahan'ny vahiny manindry amin'ny fandraisana fanapa-kevitra eto amin'ny firenena. Fa lehilahy iray roa amby 30 taona no maty vokatry ny sakoriky ny délestage tany Toamasina alina. Samy nanamafy ireo nanatry masina ny fifanjevoana fa vokatry ny dariko ny mpitandro ny filaminana no nahafaty io lehilahy io. Ireo mpitandro ny filaminana kosa ny laza fa noho ny amamonana no nandratra sy nampisy lavaka ny sofina avy an'ilay lehilahy tsy mbola misy dingana ataon'ny fianakaviana hatreto araka ny vaovao nampitainy ny namana Erinora Zafimanina mpanao gazety any Toamasina. Dia izay koa ny ampitatsika eo amin'ny maresaka mikasika ny toetry ny andro tsy rivo-doza fa andian-drahona matevina ny forona tao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika raha ny voalaza ny mpamantatra ny toetry ny andro androany. Hitondra orana betsaka kosa nefa izany mandritry ny andro maromaro no io andro ratsy io. Ankoatr'izay rivo-doza iray ihany koa no mety handalo eto amin'ny nosy amin'ity taona ity ary mety ahery vaika izany ny arao ny fanampanazavana. Tsy misy atahorana ary tsy mbola feno ny fepetra marivo-doza ilay andian-drahona matevina ny forona tao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika araka ny voalazan'ny mpahay toetr'andro teny Ampasapito. Mitondra orana matevina kosa io andian-drahona io ary ny fabetsahan'ny orana sy ny fiakaran'ny rano no nanaovana filazana fampitandremana ho an'ny faritra voakasika izany. Isan'izany ny faritra avaratra andrefan'ny nosy sy ny afovoany andrefana.
hiakatra ny rano ary ahina izy tondradrano amin'ireo faritra ireo ka mila miomana ny rehetra. Raha mikasika ny momba n'ilay hoe rivo-doza ny hoe niforona tato amin'ny canal Généramaso hatramin'izay zany a, dia tsy mbola rivo-doza aloha izy zany hatramin'izao a, fa andin-drahona matevina fotsiny aloha zany no misy hatramin'izao izay mitondra orana betsaka any amin'ny faritra ny avaratra andrefana sy afovoany andrefana nosy. Fa tsy dia misy atahorana ny ivadiny ho rivo-doza zany hatreto aloha araky ny fanaraha-maso izay atao azy, fa etsy andanin'izay moa zany ilay andian-drahona araky ny efa hitantsika teo izay mitondra ny oratra moa tsika tena atao anatin'ny andro fahavaratra tanteraka. Etsy andanin'izay ny orana izay misy eto afovoan-tany amin'izao dia orana tsotra amin'ny mahafavaratra ny andro ihany. Atao anatin'ny 3 andro mbola hitoy ny orana noho ny fisian'ny andian-drahona io. Tsy hiova kosa ny maripana ho an'ny faritra rehetra ankoatra n'ireo izay lalovan'ny ity andian-drahona ity. Ankoatr'izay rivo-doza iray ihany koa no mety andalo eto amin'ny nosy raha araka ny fanazavana mety ahery vaika io rivo-doza io. Indray ireny klasin'le cyclone rehefa avy miforona izy, klasin'le intensitén'le izy hoe miainga izy ohatra hoe dépression tropicale, dia rehefa miha-matanjaka izy dia lasa tempête tropicale, dia lasa tempête tropicale modérée, dia lasa forte tempête tropicale, dia lasa cyclone, dia cyclone intense, dia cyclone très intense. Reny indray classification en intensité. Na zany aza mila miomana ihany ny rehetra amin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Fotoana tokony ahamailo ihany koa izao tokony ilazana amin'ny mpamonjy voina ireo trano na tamboho mitongilana na miilaila, ireo hazo maniry na fotodrafitrasa hafa ahina enjeraka hitera-doza. Iverenantsika ny pejin'ny toe-karena tsy azo idivirana ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'ity taona 2024 ity, indrindra ao atao anatin'ny 3 volana voalohany. Antonjany hatramin'izay ny fiankinan-doha be loatra tamin'ny mpamatsy vola izay faniana ny Madagasikara amin'ny taonany maro ny fitondrana ny tokony andrainy andraikiny manoloana ny fiakaran'ny vidy-solika lavareny eto amin'ny firenena. Hoy ny mpahay toe-karena iray, indroa andrasana hiakatra ny vidy-solika, hiakatra ihany koa ny sarandalina sy ny vidin'ny entana ilaina amin'ny andavanandro. Fanadina hoentin'ny entana fampiasa andavanandro, vary, siramamy, savony, menaka, labozia, tsy maintsy hiakatra izany, ary na dia hidina kely azy izany amin'ny volana marsa any ho any, dia tsy hidina tahaka ny vidiny teo aloha intsony amin'ity taona 2024 ity. Nahitana fiakarana manodidina ny 50 ariary ny vary nandritra ny fety, raha 10,700 sy ariary ny kilao makalika tamin'ny fiandohan'ny volana, manodidina ny 50 sy 700 ariary izany izao. Toy izany koa ny vary gasy izay 7 sy 200 sy ariary tany aloha, ary 700 sy ariary izany izao. Fety tsy misy le entana dia tsy maintsy miakatra, tsy maintsy matakatra izay manana. Olona nefa mividy ihany satria tsy ampiasaina ohatra. Tsy maintsy maky izy. Miakatra fa kely fotsiny miakatra satria mba tsy manambola. Viletry ny krizy dia tsy manambola neny. Dia ohatran'izao zany dia efa maitso ahatra. Dia efa lany vary taloha vaovao mbola tsisy. Izay mahatonga izy. Etsy ankilany tsy mitsamo tombo ny vidy-solika eto amin'ny tsena anatiny na dia eo aza ny fidina ny vidiny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Eo ihany koa ny sandany ariary izay tsy mbola mahazo aina na dia eo aza ny fidiran'ny fanampiana ara-bola avy any ivelany. 703 ariary ny euro ankehitriny raha toa ka 7,504 ariary kosa ny dolara. Niakatra 70 ariary ihany koa ny vidin'ny solika ny desambra lasa teo. Ny volana jona 2024 izao anefa ny tanjona napetraka amin'ny fanjakana anatratrarana ny vérité des prix. Hatreto mbola 700 ariary ny elanelany amin'ny vidiny tena izy sy ny varotana azy ho an'ny gasoil, 200 ariary kosa ho an'ny essence samplon 95. Tsy maintsy mbola isy indroana intelo farafakely araka izany ny fiakarana mandra-pahatonga n'izay tanjona izay. Ny olana zany zao efa midina any ambanin'ny $50 ary zao solika. Any ambonin'ny $110 izy tamin'ny 10 volana lasa. Lazain'ny banque centrale fa 10% glissement ny ariary tamin'ny devise entre janvier et novembre 2014. Ny ady tsotra. Ny inflation andraikitry ny gouverneur amin'ny banque centrale. Tiako amame fanazavana ny gouverneur amin'ny banque centrale hoe midina
à moins de 60% baril. Glissement en arrière, moins 10. Dia ahoana miakatra amin'ny vidina solika. Inona ny vahaolana maharitra apetraka ny mpitondra fanjakana manoloana ity vidim-piainana sy ny lanjany ariary ity? Andrasana izay ho lahaten'ny filoham-pirenena 7 janoary ho avy izao momba ny antsipirian'ny fepetra ho raisina ho enti manatsara ny fiainam-bahoaka. Tiako ihany manamarika ny dikan'izany hoe 50 taona mahery aty aorianany fahaleovantena mbola misy fiakinan-doha amin'ny any velany na dia ny fampandehanan-draharaha eto amin'ny tany-drazana iombonantsika fotsiny azy. Isy fanapahan-kevitra politika goavana ho endriky ny fiandrianam-pirenena malagasy ve ho raisin'ny filoham-pirenena? Andrasana ny fiovana eo amin'ny fampidiran-ketra ny tombotsoa ara-bola ho an'ny malagasy amin'ireo fitrandrana harenan-kibon-tany, ny fepetra iarovana ny tsena anatiny, ny fomba hifehezana ny vidin-tsolika mba tsy hifatraran'izany amin'ny fiainana isam-batan'olona fa indrindra ny ampiakarana ny fahefan'ny vidy malagasy manoloana ny vidim-piainana. Fafanadiana manokana manodidina ny fiatrehana ny fety faranto kosa no entina amina manaraka ny ena ny fanjifany vahoaka madinika vorona nandritry ny fety vokany voaterina ampiena ny isan'ny vorona namidy ny mpivarotra ialana amin'ny fatiantoka ny fitopolo-isan-jaton'ny vorona nomanina namidy ihany no lafo miverina amin'ny tsena andavanandro kosa ny ambiny amin'izay mandidina ny 7 hetsy ariary ny vidin'ny vorona amin'izao toy ny vidina nandritry ny fety ihany arao ny fanadihadiana. Vorona amidy vita fety reto hita amin'ny sary reto. Na dia voaterina ampiena ny isan'ny vorona namidy nandritra ny fety aza ny mpivarotra ialana amin'ny fatiantoka, mbola maro ny ambinetana tsy lafo. Raha 50 isa ohatra ny vorona tokony amidy mandritra ny fetin'ny faran'ny taona ho an'ny mpivarotra iray, zara raha natratra 20 izany tamin'ity taona ity. Hita taratra ny fividianan'ny mpanjifa vorona nandritry ny fety iny ny fiainan'ny fahefa-mividy. Niakatra hatrany ny vidin'ny vorona, na ny maso-karena na ny vidiny hamarotana azy eny an-tsena. Ny 30 isan-jaton'ireo entana nomanina nandritra ny fetiny mbola ezahan'ireo mpivarotra amidy eny an-tsena ankehitriny. Notazomina ihany kosa ny vidiny nandritra ny fety, manodidina ny 7 alina ariary izany na ny vorontsiloza na ny gisa. Manoloana ny fahalafosan'ny vidim-piainana, nisongadina ny fanjifana akoho sy henan-kisoa mihoatra ny vorona. Efa tsikaritra ihany koa ankehitriny ny fiakaran'ny vidin'ny legioma tao aorian'ny tsenan'ny fety. Fa fisotroana toaka tafahoatra ny nahavony akamaroan'ireo maty tamin'ny fety farany 12 no maty, ny 7 tamin'ireo dia vokatry ny fisotroana toaka avokoa raha ny voavokatra tao amin'ny réanimation médicale et toxicologie ny CHU JRA 300 kosa no naratra, 7 notratra ny fanampozinana raha-tsakafo 12 no voaterina hiditra hopitaly, etsakilan'izay ny fahatarana amin'ny fitondrana olona tsy mahatsiaro tena no ny fisotroana toaka be loatra no mahasarotra ny fitsaboana ka miteraka izay fahafatesana izay fanadihadiana. Ny tomboavy 3 ny maty tao amin'ny hopitaly HJRA nandritry ny famaranana ny taona sy ny voalohan'ny volana janoary raha ampitahena tamin'ny taona lasa. Tsy mifidy taona ireo olona tratran'ny koma etilika na ireo tsy mahatsiaro tena noho ny fisotroana toaka be loatra na hiditra tao amin'ny HJRA nandritry ny fety. Manomboka hatramin'ny 5 taona ka hatramin'ny 13 taona, tsy mifidy saranga satria misy vehivavy sy lehilahy izy ireo. Sotro toaka izy alina izy mbola niaraka anay nefa maraina izy zay andeha amoana azy inana fary aminazy na tsy mety fo izy. Mbola tsy mahatsiaro tena izy zao. 24 heures aty aoriana izy mbola tsy mahatsiaro tena. Izy zany tsy dia nalany hoe toaka betsaka fa tonitony ihany tamin'ny taom-baovao.
etsy andanin'izay ny fanampoizinana ara-tsakafo ny fanampoizinana ara-panafody ary ny fisotroana toaka be loatra no tena mahazo ny olona rehefa andro fety toy ireny. Ankoatr'izay raha ho an'ny olona tsy mahatsiaro tena noho ny fisotroana toaka manokana sarotra ny fitsaboana ireo olona tratran'ny coma éthylique. Ny fahataran'ny fitondrana ny marary entina amin'ny hopitaly no miteraka ny fahafatesan'ireo olona, izany no antony mabetsaka ireo olona maty nandritra ny fety. Ny raha totaly zao ohatra hoe nisan'ny maty zany tato amin'ny service nanomboka tamin'ny 31 zany nisy eo amin'ny 7 zany no 9 dia nibetsaka amin'ilay maty zany no sahako lazaina hoe betsaka amin'ireo maty ireo zany no coma éthylique zany hoe ny sotro-toaka betsaka loatra izy zany dia vokatra ny fanampoizinana amin'ny fisotroana toaka dia betsaka ny maty. Dia lasa sarotra ny fitsaboana azy rehefa hoe ela avy any izy vao tonga aty amin'ny hopitaly. Raha ohatra voasoroka manko zany ny famonoan-tena zany raha ohatra hoe voasoroka ara-potoana dia any zany tsika manana chance le olona ahatafavoany. Zany hoe zany manomboka eo amin'ny jeune âge tsaiko 20 ans eo zany à 60 ans dia tsy nanontanianao hoe lasa vavy fa dia amin'izao zany ny statistika dia efa mitovitovy na ny lehilahy na ny vehivavy mamy mitoaka tsy mahatsiaro tena mandalo. Nidina ny sahala ataonan'ireo mpisotro sy mpidoroka toaka rehefa fety raha ny tsikaritra ireo tompon'andraikitry ny hopitaly. Nisy ankizy 5 taona maty ny fisotro toaka ny alina iraika amin'ny 3 Desambra farany teo raha toa ka efa hatramin'ny 12 taona ankehitriny no efa nahitana olana tamin'ny fisotro toaka nentiny avany no tsaboina teny amin'ny hopitaly. Matetika ny tsy fanaraha-mason'ny ray aman-dreny sy ny famporisian'ny samy mpinamana no mahatonga izany. Efa fantatra kosa amin'izao fotoan'izao ilay fiara nandositra rehefa avy nandona ka nahafaty ilay tovovavy 17 taona andeha hivavaka teny Ambohimamory ny alina iraika amin'ny 3 Desambra farany teo. Tsikaritra ihany koa ny tsy fandraisana andraikitra nataon'ny hafa izay elohin'ny lalàna miantso ny tompon'andraiki-panjakana sy ny mpitandro ny filaminana araka izany ireo fianakaviana mba hijery akaiky ny zava-misy ary hanafaingana ny fanadihadiana mikasika izay. Ny aliny faraiky amin'ny 3 Desambra lasa teo raha tsy hivina, vehivavy iray 17 taona monina eny Akasina andeha hivavaka eny Ambohimamory Tosy no namoiny ainy. Fiara 404 basé iray nandeha mafy no nandona io tovovavy io, tsy nijanona akory, lasa nitsoaka avy hatrany io fiara io, taoriny ny trangany loza. Raha nitatitra avy amin'ny mpitsabo teny amin'ny SGR, maty teny an-dalana ilay tovovavy. Isan'ny nanano sarotra ka nahatonga ny famoizanainy ny tsy fandraisana andraikitra nataon'ireo fiara nandalo. Rehefa voadona ny tomobila zany dia misy tomobila anankiray aloha nandalo dia sakananay ilay tomobila dia tsy nety nijanona ilay tomobila dia noho ny avy eo indray nisy anankiray nandalo indray avy any amin'ilay contran'ilay izy zany dia sakananay koa ilay 4x4 anankiray dia tsy nety nijanona koa izy fa nandeha moramora dia niteneninay hoe misy olona voan'ny accident ary fa nitsoaka be mihitsy le tomobila nandona anazy fa mba eto azafady dia tsy nety nitondra moa izy hoe maika be sy ny ohatr'izany dia no faramola izy nijanonako teo ampovoan'ilay arabe mihitsy ny tena mibahanako mihitsy zany misy tomobila anankiray farany dia tena nijanonako teo ampovoany arabe dia nijanona ilay tomobila iray dia hoe ahoana dia tena maheto miangavy izay. Raha ny fanazavana azo, mamo ilay mpamilika tsy nahafe intsony ny lalana sy ny hafanganam-pandehany. Manoloana ny zava-misy, manao antso avy ireo manam-pahefana sy ny mpitandro filaminana ny fianakavian'ilay namoiny ainy. Fotoam-bavaka ny tety nandehanana nefa indrisy fa aina no nafoy tamin'izany ka dia miangavy aminareo tompon'andraikitra zay mba hikarakara sy hijery akaiky momba ny resaka circulation sy ny kitoto eo amin'lohan'ny fety sala amin'ireny satria mitera-doza ho an'ny mpiarabelona ny afetsiko ny olona sasany eo amin'ny fisotrosotrona sy fantatra moa fa dia nitokana nandositra ny fiarakodia izay nandona n'ilay zaza fa ilay zaza dia efa maty tanteraka tsisy ny nazona atao afa-tsy ny mionona fotsiny ka dia manaisanareo tompon'andraikitra izay mba hijery akaiky ny zava-misy eo amin'ireny. Niteraka resabe teny anivon'ny fiarahamonina ity loza namoizana ain'olona teny Tosy ity sy ny mety ho toy ny raharaha. Fampatsahivana ny hoe elohin'ny lalàna ny famonoana olona toy izany ary mitombo ny sazy ho an'izay mitsoaka. Ny andininy fa 777 amin'ny fehezan-dalàna momba ny adeloka behivavy tamin'ny 1 Martsa 2024 dia manazava ihany koa fa mahavoasazy ny tsy fanatrehana sy ny tsy fandraisana andraikitra manoloana ny olona tandindomin-doza na ilay antsoina hoe non assistance à une personne en danger. Mandola mandy 2 hatramin'ny 1 hetsy ariary miampy fanagadrana 720 andro farafahakeliny ny olona tratra manao izany.
manomboka ny taona tafiditra fa raha ny herinandro avokoa ireo andro tsy fiasana kanefa andresaka rama amin'ity taona 2024 ity raha tsorina dia tsy misy andro zoma azo atao pont fa tsy ny zoma aorian'ny Ascension 2020 May amin'ity taona 2024 ity miankina amin'ny filan-kevitry ny ministra voalohany amin'ity taona ity no ahafantarana ireo andro hafa tsy hiasana arao ny fanateziany. Raha farany herinandro lava no nandraisana ny voalohany taona 2024 dia mbola ho farany herinandro lava ihany koa ny taom-baovao 2024 amin'ny herintaona. Alakamisy ny 13 Desambra 2024 amin'ity taona vaovao ity, izany hoe ifandimbiasa ny sabotsy sy ny alahady ny voalohany taona 2024. Iena kosa ny andro tsy fiasana amin'ity taona vaovao ity, tsy sintsony ny zoma azo atao pont. Na izany aza, maromaro ireo farany herinandro lavalava no ny fety samihafa mitotona zoma. Ny andro ny akarana na ny Ascension ihany no antenantenanandro amin'ireo andro voasokajy tsy hiasana mandritra ny taona 2024. Andro alakamisy ny 14 May Ascension ary ny zoma 15 May ihany no azo atao pont raha handray fanapahan-kevitra momba izany ny fitondram-panjakana. Tafiditra farany herinandro avokoa, izany hoe manomboka ny zoma ireo fety hafa ankoatra ireo fankalaza alahady. Andro alahady no ahatsiarovana ny tolona 7,770 ny 7 Martsa. Samy andro zoma no ankalazana ny fety ny asa ny 2 May sy ny fety-pirenena ny 14 Jona amin'ity taona ity. Ny asabotsy 10 Aogositra kosa no itsingerenan'ny akaranomasina maritany an-danitra na ny Assomption. Mitontona lahady ihany koa ny fetin'ny olo-masina 2 Novambra. Mbola zoma no ankalazana ny fetin'ny Noely 15 Desambra. Ankoatra ireo ny Paka sy ny Pentecote sy ireo alatsinainy tsy fiasana manaraka azy, ny 5 sy 4 Aprily ary ny 14 sy ny 15 May. Ny alarobia 17 Jona 2024 kosa no anomboka ny volan'ny Ramadany ary ny zoma 17 Jolay izany no tapitra. Andrasan'ny maro kosa ny fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana mikasika ny faraka 12 Desambra izay zoma ihany koa fitsingerenana nanorenana ny Repoblika Fahefatra. Torak'izany ny alarobia 14 ny volana Oktobra. Ny alahady 13 May no fetin'ny reny amin'ity taona ity raha toka ny alahady 20 Jona no fetin'ny ray. Ho an'ny fampianarana kosa manomboka ny alatsinainy 3 Martsa ka hatramin'ny alakamisy 9 Aprily ny fialan-tsasatry ny Paka. Faraky ny efa narahinao tany anatin'ireo lohatenim-baovao nampiavaka ny afatry ny Pape François ny fiandohan'ny taona teo ny mikasika ny fandriampahalemana sy ny fanandevozana. Isan'ny tanjona nofaritany tamin'ny lahateny no ny taom-baovao ny hoe tsy ho mpifanandevo intsony fa ho mpirahalahy sy mpirahavavy nanterin'ny Papa ihany koa fandevon'ny herisetra ny zanak'olombelona ka izany no mahasaritra ny fiarahamonina iraisam-pirenena ankehitriny. Fanadidina eo amin'ny sary ny Euronews. La place Saint-Pierre à Rome, noire de monde en ce... Firarin-tso mikasika ny fanoherana ny fanandevozana mba hampanjakana ny fandriampahalemana. Ireo no notsipihin'ny Pape François tao anatin'ny afatra nomeny izao tontolo izao ny 2 Janoary farany teo. Rakotra olona tanteraka ny place Saint-Pierre tao Roma, vahoaka analiny tonga iain'ny afatry ny Papa Ray Masina sy ny firarian-tso avy aminy amin'izao taom-baovao izao. Manosika antsika ho andevy sy olony korontana ny tsy filaminana sy ny ady isan-karazany araka nambaran'ity Ray aman-dreny ara-panahy ity. Mahakasika ny rehetra ity afatry ity fa tsy ny mpino katolika ihany raha nambarany hatrany. Foantso amin'ny fanoherana ny fanandevozana sy ny herisetra avokoa ny olon-drehetra ary samy afaka mandray anjara ny fampirahalahiana. Azo atao hatrany ny manorina sy manamafy ny fandriampahalemana ary ny vavaka ny fototra izany. Isan'ny nanandratra vavaka tamin'ny fiandohan'ny taona ireo mpino any Irak ka ho an'ireo fianakaviana analiny. Tsy maintsy nandositra herisetra nandritra ny taona 1424. Iny taona 1424 iny isan'ny nahafatesana olona be indrindra tany toerana nandritra ny 7 taona farany. Plus généralement, cette année aura été la plus meurtrière dans le pays depuis 7 ans. Any Indonésia kosa indray mandroso ny fanadidina sy fikarohany ilay fiaramanidin'ny Eurasia nilenzika tao amin'ny ranomasin'ny Kuala Lumpur ny aliny 27 Desambra farany teo. Potika vy miisa 2 mandrafitra ity fiaramanidina ity no hitan'ireo mpikaroka tany amin'ny 30 metatra ambanin'ny ranomasin'ny Java. Mitohy kosa ny fahitana tsikelikely ireo vata mangatsiaka ny mpandeha saingy sarotra ny mamantatra sy ny manavaka ny tsirairay no ny ratra sy ny farim-potehan'izy ireo. Fanadidina teo amin'ny sarin'ny France 24. Les conditions météo n'ont jusqu'à présent pas permis aux plongeurs de se rendre sur l'épave.
mais des sondes ont repéré 2. Nahita ampahany amin'ny vy mandrafitra ilay fiaramanidina Air Asia tany amin'ny 30 metatra ambanin'ny ranomasina ireo mpikaroka indonezianina. Na dia tsy mbola azona milentika lalina anaty rano aza ny toetrandro any an-toerana. Amin'izao fotoana izao, nandroso ny fikarohana manodidina ity loza-piaramanidina nahaverezana olona miisa 270 ity. Vy miisa 2, ny voalohany mirefy 10 metatra, ny faharoa kosa 7 metatra. Samy namafisy ny ivo-toerana indonezianina mikasika ny fikarohana sy ny vonjovoina, fa ampahany amin'ireo vy mandrafitra ilay fiaramanidina tsy hita. Tanjona indray hatreto ny anao izay ahitana ireo boaty noir rorin'ilay fiaramanidina, azona mamantatra izay tena zava-nisy marina. 40 minitra taorian'ny aingana tao amin'ny seranan'ny Surabaya. Io fikarohana io somary anano sarotra noho ireo mpikaroka maro isa avy amina faritra maro. Mila fitoniana tanteraka ny mety ahitana ireo boaty noir, ambany sy marefo ny famantarana na signal omen'izy ireo. Efa miahita tsikelikely kosa ireo mpandeha maty an-drano, saingy sarotra ny anavahana na amantarana ireo vata mangatsiaka noho izy ireo saika potika sy feno ratra. Tonga nanatrika ny fandevenana voalohany ny tale jeneraly Air Asia izay nahazo fanakianana ny amin'ny zon'ilay fiaramanidina ny Aingandro Alahady. Io andro io izay nandrarana izany fahazomisidina izany. Vendredi, le PDG d'Air Asia a assisté à l'un d'entre eux, un PDG qui pourrait se retrouver sous le feu de premières critiques. Selon le transport aérien, la compagnie n'avait plus d'autorisation pour voler le dimanche sur ce trajet. Mbola mila ezaka Madagasikara alohan'ny ivahan'ny famatsim-bola avy any ivelany raha nambarany sy avy anivon'ny CDE izay tarihin'ny Serge Safimahova androany lehilahy 23 taona iray no maty vokatry ny sakoriky ny délestage tany Toamasina alina fa tsy rivo toza. Ilay andian-drahona matevina ny forona tao amin'ny lakan-dran'ny Mozambika hitondra olona mivizitra kosa nefa izany mandritry ny andro maromaro. Dia izay koa tompo lasy mokivavy no entiny indray manakatona ny fampalam-baovao tamin'ny tianio ity. Isoriny ianao narak'izany hatramin'ny farany mefitonanao indray raha mpitsy tahaka izao veloma tompoko. Ny vaovao dia niarahanao tamin'ny magasin Saint-Jean Vista.